mivavaka ametraka ny fotoana eo an-tanàn tompo isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, Rany Malala, Rany Masina, Rany izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao lehibe dia natratra an'izao fety fankalazana ny Pasika izao izahay fiangonana Refy eto Androdrakely. Ary amin'ity andro marain'ity dia iain'ny teninao zahay, koa dia mitenena ianao Andriamanitra, mitenena aminay rehetra ianao, ary zany teninao ambaranao aminay zany dia entinao mamonjy ny fanahinay, entinao manafaka anay manoloana ny famatorana sy ny fanandivozana ataon'ny ozina na ataon'ny devoly, ary entinao ihany koa mitondra ny fiainanay ho amin'ny fitahiana lehibe zay fa no manao hatramin'ny ela amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa dia apetraka ipela tananao Andriamanitra tsy to ty fotoam-pivavahana androany ity, ny herinao mihitsy no hanapaka eto ka ho tsapanay ny fiasanao magaga ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresaka aminareo ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty aho anio. Dia izao raha mazava aminareo tsara ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy ny atony ary ny fitsanganany tamin'ny maty, ka hoe inonareo sy raisinareo amin'ny fonareo tokoa izany, dia hoy aho hoe ahita fandresena sy fombiazana lehibe nareo anio, ary tsy hoe anio ihany fa mino aho fa dia ho fiainanareo mandritra ny fahavelomanareo eto ambony ty tany ity tokoa izany fandresena sy fombiazana izany. Amen. Araka ny programan'Andriamanitra matsy ilaina fantatry ny olona sady ny olona, ary ilaina ihany koa ho raisin'ny olona ny amin'izay fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty izay. Tsy zany matsy, tsy zany matsoya, fa misy herin'Andriamanitra mahagaga miasa ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Tena misy herin'Andriamanitra mahagaga miasa, ary zany no ato mahatonga mampaheranareo amin'ity androandroany ity mba ino, ary tsy hoe ny ino fotsiny fa ny andray amin'ny fonareo manontolo an'ilay tenin'Andriamanitra zay ambara mikasika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganana. Fa araka tengo teo hoe ahita fandresena ianareo, ahita fombiazana ianareo, ka eno tsara amin'izay aza lay afatra mikasika ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy fitsanganana tamin'ny maty. Amaky Baiboly isika ka ho raisika mpitsanganana zany tenin'Andriamanitra izany, Exodus 12 dia andininy voalohany ka hatramin'ny 14 no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mose sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy ho an'ny isa-trano, araha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy klemy dia lahy zay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 450 amin'ity volana ity, dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra.
ary analany ny raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarana trano izay hinanany azy dia hoaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy hazahanina mata na voandro amin'ny rano izy fa tsatsiho amin'ny afo mba ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha tahina misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo hoe natananareo dia hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova andininy 12 fandeha maka ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matorehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa izao no Jehova ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo ary raha mahita ny raha aho dia andalo anareo ka tsy hisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egipta aho samia makatoerana sika tompoko araky ny voalaza amin'ny baiboly azony Egiptianina antanana ny zanak'Israely nandritry ny taona maro ka no andevozina zay lay voalazany bokyny Exodosy vokatra ny fanadevozana zany dia nangidy ny fiainana tsy andro tsy alina fa tena nangidy ny fiainan'ny zanak'Israely normal be zany tompoko satria tsy misy fiainana mamy na mahafinaritra izany ao anatin'ny fanadevozana isorana nefa ny tompandriamanitra tsy to fa noho ny fahasoavany dia nanapa-kevitra io andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io nanapa-kevitra io andriamanitra zay ambara hoe andriamanitra tsy to io fa anafaka ny zanak'Israely hiala amin'ny famatorana sy ny fanadevozany Egiptianina ary aorinany fanafahana dia hitondra azy ireo ho any amin'ny tany tsy misy fanadevozany intsony ny tompo ny filazan'ny baiboly mikasiany amin'io tany tsy misy fanadevozana io dia hoe tany tondra-dronono sy tantely dia normal be ihany koa zany satria rehefa tena afaka tokoa ke ny olona riavana malala hoe afaka amin'ny famatorana afaka amin'ny fanadevozana dia lasa voatany fiainana voatany satria miala lay mpanakana miala lay pampahory miala lay mpanadevy toy izao voasoratra atao amin'ny Exodosy toko 7 andiny fafito sy ny fahavalo Exodosy toko 7 andiny fafito sy ny fahavalo ary Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egipta ary efa reko fitaranany noho ny atao mpampiasa azy ny fantatro ny alahelony dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-drono sy tantely any amin'ny tanyny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Girgasita riavanao tahaka zany no tian'Andriamanitra atao atsika rehetra tonga eto no Jesosy zay efa natao Paska amen na araka nambarako tery aloha na anapa-kevitra Andriamanitra fa anafaka ny zanak'Israely amin'ny famatorana sy ny fanadevozany Egiptianina ary aoriana amin'ny fanafahana dia hitondra azy ireo ho any amin'ny tany tsy misy fanadevozana intsony dia mafisiko zany androany fa dia tahaka zany mihitsy hoy ao no tian'Andriamanitra ho atao atsika rehetra toka manarika anty fotoam-pivavahana ity amin'izao andro Paska izao amen na noho izany azo atao toy ny andro fety fotsiny ihany hoe fety fahatserovana ny andro
paska androany fa raiso amin'ny finoana fa mbola misy hery manafaka hatram'izao ny paska. Ny mampalahelo mantsy a rehefa toka ny andro paska tahako izao dia raisinao toy ny andro fety, andro firaviravona. Amin'io andro io no hinanany olona sakafo amin'ny karazana. Amin'io andro io no andanin'ny olona vola mikarena, anaovana lanonana atsy na lanonana heroa. Amin'io andro io no anaovan'ny olona balia sy ny sisy. Malahelo Andriamanitra ny amin'izany satria tsy fantatry ny olona ny asarobidin'ilay paska izay nataon'Andriamanitra. Fa ho antsika toka eto kosa dia averiko hoe azo atao toy ny andro fety fotsiny ny paska amin'ity androandroany ity, fa raiso amin'ny finoana hoe mbola misy hery manafaka hatram'izao ny paska izay nataon'Andriamanitra. Amen na? Dia iverentsika indray ilay tantara mikasika any amin'ny zanak'Israely teo a. Raha ny voalazan'ny baiboly tokoa no jerena tamin'ny alalan'ny paska izay nasan'Andriamanitra nataon'ny zanak'Israely no nitondran'Andriamanitra fanafana ho azy ireo tamin'izany fotoan'izany, tamin'ny alalan'ny paska ho ia. Ka nananahoana sy nanao ahoana ny hery sy ny fahefana nananany Egyptianina ho famatorana ho fanadevozana zanak'Israely dia no ny herin'ny paska ilay nasan'Andriamanitra nataony zanak'Israely dia votsitra teo an-tanan'ny Egyptianina mpamatotra sy mpanandevo ny zanak'Israely rehetra tsy misy avahana. Toy izao ny fandehany tantara eno tsara amin'izay azy. Ndray andro nasain'Andriamanitra naka zanak'ondry na zanak'osy iray latsaky ny heritaona ny zanak'Israely. Nisy antrano, nisy ampianakaviana nasaina naka zanak'ondry na zanak'osy latsaky ny ray taona. Dia nasain'Andriamanitra novonoana zany zanak'ondry zany ny arivan'ny faefatra ambin'ny folo volana abiba, na hoe ny faefatra ambin'ny folo volana ny sana. Ary lay rany zanak'ondry kosa izay novonoana dia araky ny teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nampitondraina ny Mosesy mpanompony dia hoe tsy maintsy atao eo amin'ny tolambaravarana anankiroa, ahositra eo zany na afafy eo, ary atao eo amin'ny tatoam-baravarana izany. Ny bokin'ny Exodus 12 moa 15 no manambara izany ilay nivakintsika teo. Dia zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely avy eo: rehefa vitanareo zany rehetrarehetra zany, zany hoe maty ilay zanak'ondry ny arivan'ny faefatra ambin'ny folo volana abiba, ary ny rano kosa voafafinareo tao amin'ny tolambaravarana anankiroa sy tatoam-baravarana, ary ny enany izay natsatsika tamin'ny afo no haninareo. Rehefa vitanareo avokoa zany rehetrarehetra zany dia andeha amaky ny tany Egypta amin'izany alina zany ao hoy ny tompandriamanitra, andeha amakivaky ny tanànany Egypta ray manontolo ao izy. Ka amin'izay fotoan'izay dia ho teteziko ny lavatrano Egypta, lavatrano rehetra eto amin'ity tany Egypta ity, ary ny lavatrano rehetra izay teteziko dia vonoko ny lamatoa ao, vonoko ny lamatoa zany hoe voalo teraka amin'ny olona vonoko, ny voalo teraka amin'ny biby vonoko, hatrany amin'ny lampa-panjakana vonoko ny voalo teraka ny mpanjaka Farao, hatrany amin'ireo andevona mpanompony dia vonoko ny lamatoan'izy ireny. Fa zao kosa raha mandalo aho i Andriamanitra ka mahita raha eo amin'ny tolambaravarana anankiroa sy tatoam-baravarana
dia iny no famantarana fa ay ianareo ka dia andalovako fotsiny. Zany hoe lay mpandringana lay mpitondra loza mahafaty tsy hiditra ohatranareo fa andalovana fotsiny ianareo. Fa zay trano tsy ahitana n'io raha io eo amin'ny tolambaravarana roa sy ny totom-baravarana dia tsy maintsy hidirana ao ary hovonoana ny voaloteraka rehetra na hoe ny mato rehetra. Ilay Exodus 12 andiny 12 sy 13 ilay nivakina teo moa no manambary izany. Dia arak'izany tokoa no nataony zanak'Israely tsisy piky tena arak'izay arabaky teny mihitsy no nataony zanak'Israely. Dia arak'izany ihany koa no nataon'Andriamanitra tamin'ny mahamaton'alina tokoa azy dia tonga lay mpandringana lay mpitondra fahafatesana nitety ny lavatrano ny Egyptianina rehetra ary zay lavatrano tsy nahitana raha teo amin'ny tolambaravarana roa sy ny taotam-baravarana dia nidirana ary novonoana ny voaloteraka tao, novonoana ny lamato tao. Dia zay zany no lay atao hoe Paska, ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'Israely. Dia vokatry zany rehetra zany nialy n'iny ihany tsy niandro hoe niampitso maraina na niandro hoe afaka pitso na niandro hoe afaka herinandro na afaka ray volana fa nialy n'iny ihany. Nialy nasay namonona n'ilay Paska dia tantaray ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy navotry ny Egyptianina zanak'Israely. Ary tsy vitany hoe tsy maintsy fa tsy nanana hery na matorana ny zanak'Israely intsony ry zareo. Ny filazan'ny Baiboly aza dia izao nododosany mihitsy ny zanak'Israely hoe mialay eto amin'ny taninay ianareo fa maty izahay, miala haingana eto amin'ny taninay ianareo fa maty izahay. Nododosany andoka vakitsika ny andininy 7 hoe Exodus 12 toy izao ny voasoratra araka ny voalazato manomboka amin'ny andininy 7 ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao izany arak'izay nandidiny Jehova amin'ny sezy sy arona no nataony. Ary no mamaton'alina Jehova namono ny lamato rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamaton'ny Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamaton'ny babo izay atao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voaloteraka ny biby fiompy rehetra 17. Ary ny foa raha mbola alina Farao dia izy sy mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napaka ny sezy sy arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsakana mialay eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompoa an Jehova araky ny nolazainareo ary ny ondra malosinareo sy ny ombonareo dia etiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsy hofrano ao. 17 dia nandodona ny olona ny Egyptianina ka nampandiatsy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nety ny olona ny kopa voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny viliany fa na voamofo voafe ao amin'ny lambany teny antsoriny. Halleluia, halleluia. Ry havanao ry fiangonana toka manalika ty fotoam-pivavahana ity araky ny efa nambarako tery aloha misy hery magaga miasa ao amin'ny Paska koa raha nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely ny Paska dia ny zanak'ondry sy ny rano tamin'izany fotoan'izany satria tamin'ny alalan'io Paska io no natokany Egyptianina tsy maintsy nanapa-kevitra hoe avototra ny zanak'Israely avela dia anompan'Andriamanitra arak'izay tiany ny zanak'Israely. Dia hoy aho hoe mihoatra lavitra n'izany ry havana ny Paska kristianina
tena mihoatra lavitra no zany ny pasika kristianina dia ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny rany nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Araky ny voalaza matra teo amin'ny Korintiana voalohany 5:7 fa Jesosy Kristy lay natolotra teo ambony hazo fijaliana, lay novonoana teo ambony hazo fijaliana, lay nalatsadra teo ambony hazo fijaliana. Iny zany no voalaza amin'ny Baiboly hoe pasika ho antsika kristianina. Mazava ny tenin'ny Paoly Korintiana voalohany 5:7 manao hoe voavony Kristy pasika ho antsika. Dia averiko indray le teniko teo hoe raha ohatra ka hitantsika teo araka izay no tantaraiko fa nitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely tokoa le pasika nasain'Andriamanitra no tandremandry zareo tamin'izany fotoan'izany. Nitondra fanafahana satria tsy maintsy namotsitra ny zanak'Israely niala teo am-piratana Egyptianina. Dia mihoatra lavitra no zany hoy aho ny pasika kristianina. Tena mihoatra lavitra no zany. Ka na dia nanana ny heriny ary ny devoly namatotra nanandevo antsika hatramin'izay. Ka mino isika fa Jesosy Kristy no pasika ho antsika. Izy no efa maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Izy no efa nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Dia miaraka amin'ny vava amin'ny teny dia hovotsitra eo an-tanan'ny devoly ianao. Hovotsitra amin'ny fanadivozana amin'ny karazany rehetra izay ataony ihany koa ianao. Enao tsara nge ny filaza amin'ny Baiboly ny amin'ny Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana enao tsara. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo 2:7 dia zao no voasoratra. Hebreo 2:7 koa satria manana nofamandrany zaza dia mba nandray zany koa Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana le manana ny fahafatesana dia ny devoly. Tantaran'ny Baiboly fa tonga ny tafinofosira Jesosy, tonga olombelona Jesosy mba ahafahany mandalo an'izany atao hoe fahafatesana. Dia le fahafatesana eo ambony hazo fijaliana. Dia hatramin'izay ny devoly izay namatotra ny olona, izay nanandevo ny olona, izay nandiha arabaky teny tokoa dia tsy nahalala, tsy nafantatra fa ny fahafatesan'i Jesosy io ange ka hivadika ho zava-doza ho azy. Tsy fantany mihitsy, tena tsy fantany arabaky teny. Zay mahatonga amin'ny Baiboly atao amin'ny Romanina azafady, atao amin'ny Korintiana voalohany 2:7 zao voasoratra manao hoe 9:9 azafady. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka zao tontolo zao ny devoly sy ny tariny io, fa raha nalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Tsy nafantatra mihitsy izy hoe hivadika ho zava-doza ho an'ny devoly sy ny ekipany rehetra ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy nalala izy hoe io fahafatesan'i Jesosy io no lay pasika vaovao aty aoriana ho famonjena an'ity zao tontolo zao ity. Fa raha fantany zany dia hoy Baiboly hoe tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Tsy navelany ho faty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy. Fa sainga randraraka taniny azy tsy azo rofiny intsony fa dia efa zay ny masaka tao an-dohany, masaka tao an-tsainy devoly hatramin'ny ela hoe Jesosy tsy maintsy vonoana, Jesosy tsy maintsy vonoana. Zay ny vahaolana ho antsika ory zareo dia no vonoana tokoa. Ka rehefa maty Jesosy dia tanteraka io Hebreo 2:7 io hoe ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia ho fandringanana an'ilay manana ny heriny fahafatesana dia ny devoly. Ka amintsika amin'ny teny zao zany
ny devoly efa resy efa voarikana tamin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy tamin'ny alalan'le ilay paska izany. Amen na amen na. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely ny lamatony Egyptiana no maty mba ahafahany mamototra ny zanak'Israely tsy ho andevoziny intsony. Fa kosa tateoriny ny devoly no regana tanteraka mba tonga azy tsy maintsy hamototra antsika zanak'olombelona zay voafatotra. Dia izao tsy hoe maty fotsiny Jesosy ho fanikanana ny devoly fa ho baiboly hoe nalefina ihany koa izy ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ka ny finoantsika kristianina ny fanekentsika kristianina tonga eto hoe efa maty Jesosy paska ho atsika ary efa nalevina izy ary efa natsangana tamin'ny maty izy. Ny finoanan'izay no hitondra antsika kristianina ho amin'ny fanafahana lehibe ary hitondra antsika kristianina ho mpandresy manomboka anio ary mandritry ny androm-piainantsika rehetra eto ambony ty tany ity. Alleluia amen. Asa ratsoronareo ny tantara fa tamin'ny fotoanandro zay nitsakana Jesosy Kristy tamin'ny maty dia naely mitsao hoe oreo miaramila mpiambina rehefa nahazo vola be izy hoe raha mbola natory zahay mpiambina ny fasana nandevenana Jesosy dia tonga ataony mpianatra nangalatra ny fatiny Jesosy ary tsy hitanay zay nametrany azy ary mbola tsy hitanay manaka ankehitriny. Dia zany tsao zany no naely manerana ny tanin'ny Jiosy manerana ny tanin'ny zanak'Israely rehetra. Inona ny tanjon'ny devoly amin'izay tsao nalefa izay mba tonga antsika zanak'olombelona tsy iny fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Zao matsy raha ohatra ka mifotsina hoe maty Jesosy dia nalevina dia ao ampasanao izy dia azo lazaina hoe tsy ho afaka eo an-tanan'ny devoly ihany ianao ary tsy voaka mpandresy mihitsy ianao. Fa rehefa mino kosa ianao fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy maintsy ho afaka ampilatanan'ny devoly ianao ary tsy maintsy andresy. Amen na. Dia zay no tsy tiany devoly hitranga satria efa nanao fatsoana izy tamin'izy namonina faty an'i Jesosy dia atahoana fa zay zany toerana misy atsika resy isika. Dia mbola mafy be ihany ny mieritreritra hoe raha ny zanak'olombelona zay no andevosika nandritry ny taona maro no mahafantatra fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zava-doza ho atsika le izy fa ho resy ny zanak'olombelona ihany koa sika. Zany nge ny antony mahatonga ny devoly azontsika roany azontsika voky azontsika ilika. Zany nge no antony mahatonga ny asana devoly rehetra na inona karazany azontsika foanana amin'ny anaran'i Jesosy satria efa maty Jesosy ary efa ntsangana tamin'ny maty. Ka amin'ny androany ity zany dia mitona antsika rehetrarehetra tonga eto ao ny ino fa efa natao paska Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana izy ary ny ino ihany koa ny tena ino fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary aoreno amin'izay finoanao fa raha orina amin'izay finoanao dia miaraka vava miteny ho votsitra eo an-tanan'ny devoly ianao ho votsitra eo an-tanam-panandeva ianao ary ny vavaka zay ataoko ho anareo anio dia isy fiatraikany eo amin'ny fiainanareo ka hiala tokoa ny devoly mpamatotra hiala tokoa ny devoly mpanandevo. Fa ity misy zavatra anankiray tena mampahery be taorinany fanafahana ny zanak'Israely dia niaraka tamin'izay ihany koa dia tantarainy teny Andriamanitra hoe nivoaka tao Egypta tao amin'ilay tany fanandevozany zanak'Israely
niaraka tamin'ny arembe vava zao voalaza andiny fadio amin'ny telopolo toko faharoambe folo ary ny zanak'Israely nanao araka ny tenin'ny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina ary nataony Jehovah nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomen'ireo azy zay nangatany ka dia nofoanany ny Egyptianina rehefa afaka tamin'ny famatoran'ny Egyptianina zany zanak'Israely dia niaraka tamin'izay Andriamanitra mihitsy no niasa ka natoka ny Egyptianina nanome firavaka volafotsy sy firavaka volamena be dia be ary fitafiana be dia be ho an'ireo zanak'Israely. Filazan'ny Baiboly moa dia hoe nofoanan'Andriamanitra mihitsy ny Egyptianina. Zay matoka amin'ny teny hoe ity mampahery rehefa afaka eo an-tanan'ny fanaratsy-pamatotra ianao afaka amin'ny fanadivozana Egyptianina nonao an'ilay Paska hoe Jesosy maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana, Jesosy nalevina, Jesosy nitsangana tamin'ny maty, dia ho tanteran'Andriamanitra aminao ihany koa ny fitahiana lehibe zay fanambarany tamin'ny Abrahama, zay fananaovan'ny fianianany tamin'ny Abrahama. Andriamanitra ke raha tsaronareo voalazan'ny Baiboly fa nanao fianianana nge izy hoe ny tenako ny nianako fa ho tahiko anao ry Abrahama, ho tahiko ny taranakao ary isika rehetrarehetra tonga eto zay nino a Jesosy ho maty teo ambony hazo fijaliana, nino a Jesosy ho nalevina sy nitsangana tamin'ny maty ary nandray an Jesosy hitoetra ao anaty dia nampidirin'Andriamanitra ao anatin'ny lisitry olona atao hoe taranak'i Abrahama. Ka maninona moa no tsy mangetahita tsy maniry fatratra ny hotahiana tahaka ny Abrahama, tahaka ny Isaka isika tonga eto? Rehefa afaka ianao dia ho tonga aminao ny fitahiana. Ivoko mpandresy ianao, aomby ianao, ho tanteraka amintsika zay mino ane zany. Alleluia! Dia zao aza andaontsika rehetra amin'izao fotoana izao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ilay fitiavana lehibe zay efa tiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona, fa nataon'Andriamanitra Paska Jesosy Kristy ho fanafahana antsika amin'ny famatorana sy ny fanadivozana nataony divoly. Dia hisaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ny fitahiana lehibe zay efa nambarana hatramin'ny ela hoe amin'ny ao amin'ilay fitahianan'ny Abrahama dia ho ataony amintsika tokoa. Andao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay tsika dia mivavay ianao mba iny tena iny fa mbola misy hery manafaka ny Paska ary mbola misy hery mitondra fitahiana avy amin'ny Abrahama ny Paska. Ary ny riko rehefa ataoko ty vavaka fanafahana androany ity dia tsika rehetrarehetra tonga eto dia samy atsapa famarinana zany daholo ka dia hitondra fahasoavana mody tokoa isika ary ho fahasoavana ny fiainantsika mandritra ty taona 2024 zay diavintsika ity miene mandritra fahavelomantsika ray manontolo mihitsy azy. Andao hivavaka be arak'izay fanentanana nataoko izay tsika tompoko. Samy mivavaka izy, samy mivavaka izy. Atraitra ry ny etahitanao raha mivavaka e, atraitra ry ny etahitanao zay hisaotra an'Andriamanitra no zay fitiavana lehibe nataon'Andriamanitra ho antsika izay e. Nomen'Andriamanitra antsika Jesosy ho Paska ho antsika mba ho fanafahana, mba ho fitahiana. Samy mivavaka misaotra misaotra misaotra. Raha nisy hery nanafaka ny Paska natao zanak'Israely tamin'izany fotoana izany dia mino ianao fa hisy hery manafaka anao ihany koa ny Paska zay
natao kasainy am Jesosy Kristy. Raha tona fitahina ho zanak'Israely ny Paska zay nasan'Andriamanitra natao tamin'izany fotoan'izany, dia mino ianao fa hitondra fitahina ho anao ihany koa ny Paska kasainy am Jesosy Kristy zay maty teo ambony hazo fijaliana. Samy mivavaka arak'izany tsika rehetra, misaoran'Andriamanitra ianao, misaoran'Andriamanitra ianao. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Misaotrany amin'ny ty Paska 24 ity, fa ny tsiraray avy dia tsapany fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana karabaky teny, dia isy fanafana lehibe tokoa ho ataonao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay, isy fanafana lehibe tokoa ho ataonao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Ary ho tahina fitahina lehibe izahay, ho tahina fitahina lehibe izahay, ho tanteraka amin'izay eo aminay ilay fianianana nataonao tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra Tompo no ty fotoam-pivavahana androany ity izay efa nitondranao anay rehetra. Koa ankehitriny amarana ty fotoana ity izahay, koa mijoro eto ny mpanomponao, mijoro eto ny mpanomponao, mitondra tsodrano ho an'izao fiangonana izao, amin'izao Paska izao, dia mitsodrano ny rehetra ao mba atsapa fanafana lehibe tokoa eo amin'ny fiainana izy, ary ho tahina arabaky teny. Ary zany fanafana sy fitahina izany dia iainany reto olony reto mandavataona, ka na iana tsimo izy dia ho tsapany ny fanafana sy fitahina. Raha iana varatra izy dia ho tsapany ny fanafana sy fitahina. Raha iatsinanana izy dia ho tsapany hatranetrany ny fanafana sy fitahina. Ary raha iakandrefana izy dia mbola ho tsapany foana, ho tsapany mandrakariva ny fanafana sy ny fitahina. Ary amin'ireo fiangonana be dia be misy eto ambony tany, tsofoko rano ty fiangonana ity, atsapany mahazava-dehibe saika isan'andro ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy fitsakana tamin'ny maty, mba ho voatahiry ho amin'ny fanafahana sy ho amin'ny fitahina izao fiangonana izao. Misaotra, misaotra, misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen.